Mitsidika ny tokantranonareo indray amin'izao fotoana zao ary mandondona miarahaba antsika rehetra ampitsikina ampifaliana trany no andesinay miarahaba antsika rehetra amin'izao fotoana zao atao anatin'ity fandaharana manokana eto amin'ny fahitalavitra TNTV ity. Tovision Mario Andrenandrasana no manentana an'izao fandaharana zao araky ny fahafantarantsika azy ary manambahiny tsika amin'ity anioty vahiny voalohany horaisitsika amin'izao taona 2024 ato anatin'ny fandaharana manokana izao dia Andriamatoa Mahazomila Gabriel Pandraraha ary efa nandrainjara amin'ny raharaha politika ihany satria efa nirotsaka solom-bavambahoaka tany amin'ny faritry Mapikony. Miarabanao tratrany taona Rahalahy Mahazomila ary misaotranao ihany koa nanaiky nasainy fandaharana manokana eto amin'ny fahitalavitra TNTV. Miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra izay manaraka ny TNTV, manaraka izao fandaharana izao ary miarahaba koa ianareo mpanao gazety ato amin'ny TNTV sy ny teknisianina rehetra ato amin'ny TNTV ary miarahaba tratry ny taona, miarahaba amin'ny vahoaka malagasy rehetra tratry ny taona mba ho tratry ny taona mitsingeringерina tsika rehetra. Iny ary efa ny fiarabana moa tsy lany mamina mbola mandeha foana amin'ity mandritra an'ity volana janoary na ny volana febroary ny fikambanana rehetra moa zany mbola ho avy ny fotoana fampiarabana tratrina saramanitra ho an'ny tsirairay. Fa atao anatin'ny fandarana tsika Andriamatoa Mahazomila nasaina manokana anao satria hitako mpaneho hevitra matetika tsy indraindray moa zany fa tsy diteny hoe matetika ary hita mihitsy hoe manana ny fanehoan-kevitra mipetrapetraka amin'ny tokony ho izy ary miezaka tsy mitanila fa mametraka tsara hoe hatreto rehefa tsy mifanaraka amin'ny ordre hatreto dia miala amin'izao. Ka ao anatin'ny fitondrana fanavaozana atsika zao ahoana ny fijerinao no raha-pirenena amin'ny ankapobeny tratra ve ilay tandrona ho an'ny fanavaozana amin'izao tsika miteny zao? Ya, mankasitraka anao Zokobe Mario amin'izay fanontaniana apetrakinao zay. Ao anatin'ny fanavaozana tokoa tsika zao. Tratra ve ny tandrona sa tsy tratra ny tandrona? Ny amaliko azy tena eo andalana isika ao amin'ny resaka fanavaozana. Satria raha malala ny zavatra nisy teto amin'ny firenena, hitatsika tsara ny zavatra nitranga ary tena fanavaozana tokoa aloha ny hitako satria niova ny mpitondra, niova ny fomba fitondrana, niova ny rafitra, manomboka miova tsikelikely ny rafitra tsirairay agny amin'ny departemanta ohatra hoe ny fomba fiasan'ny ministera, ny direction amin'ny service rehetrarehetra na ny fomba fiasan'ny mpitondra dia hitako hoe makany amin'ny fanovana sy fiovana sy ny fanavaozana. Ka raha mametraka anao ny fanontaniana izay mbola tsy dia ampy loatra ny amaliana hoe tena makany amin'ny fanavaozana isika satria fotoana vetivety no natongavana amin'izany fiovana izany ka nefa hita fa tena makany ny mpitondra, tena mitondra tsika makany amin'ny fanavaozana satria raha ny zavatra tsapa zao tatoato maro ny fanehoan-kevitra nanomboka tany amin'ny nitondrany ny filoha kolonel tamin'ny afaran'ireny zavatra navaivay teto amin'ny firenena ireny dia be dia be ny zavatra niova, be dia be ny zavatra hitatsika tena hoe misy fiovana. Ka amiko manokana zany raha metrahanao n'izay fanontaniana zay dia mahatsapa fa makany amin'ny fanavaozana sy fiovana tokoa ny fahitako ny zava-misy ankehitriny fa ny fotoana mbola fokely, mbola sarotra ny mandrefy hoe tena azo refesina hoe zao ny zavatra nitranga fa ny hitako aloha dia makany tsika. Makany. Eny ary makany ary tsika ho ziziny vahintsika ho antsika ho tokantrano ao ary
ahoana ary ny fijerinao an'izany hoe misy manao antsoantso hoe tokony vaina sahady ny mpikambana amin'ny gouvernemanta fa misy ny tsy mahavita azy, misy ny tsy mahatotosany andraiky ny ara-dalàna, nefa le fotoana mbola fohy de fohy. Raha mitaha amin'izay hoe fanavaozana mbola fotoana fohy aloha, marina fa mbola vao 3 volana tokoatran'izay nanomboka nandraisana an'io fahefana io, nefa efa fatapatatra sahady ve fa hoe misy ny ministra tena tsy mahavita, sa ahoana ny fijerinao an'izany hoe rafitry ny gouvernemanta, ary indrindra ny fiantsontsona hoe hisy fanovana toato, satria na ny filohan'ny fanavaozana rehefa niteny hoe mety hisy ny fanovana ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta. Ya, io efa niresaka an'io tokoa ny Andriamatofilo mikasika ny misy ny fetra napetraka hoe 2 volana ijerena ny tombana amin'ny gouvernemanta zany. Ny zavatra tsapa ary niratsika nahita fa noraisina teo amin'ny tsy fandehanan-draharaha natao ny fitondrana teo aloha no nivoahany zao fitondrana amin'ny fanavaozana izao. Ka matoa zany tsy nisy ny tsy fandehanan-draharaha teo aloha ka niditra amin'izao fanavaozana izao tsika, de midika zany fa misy zavatra tsy nandeha tao aloha. Ka raha ny 2 volana no andrefesana ny gouvernemanta sy ny membre ny gouvernemanta, angamba ataoko tsy ampy zay fotoana 2 volana zay, satria azo lazaina hoe firenena somary sahirana ihany no niraisina, na eo amin'ny alalan'ny arabola, na eo amin'ny alalany araka ny fitantanana, de sarotra ny andrefesana hoe ampy ho an'ny gouvernemanta, afaka hitsarana ny gouvernemanta sy ny prime ministre ny 2 volana zay napetraka am'zareo. Amiko manokana zany tsy ampy hitsarana an'zareo io 2 volana io, indrindra ny prime ministre tena hitako fa zavatra mavaivay no niraisina, na fantatsika zany na ao amin'ny fitantanana na ny resaka kitapom-bola mpanjakana mety efa be de be ihany ny gogoka tao, nefa 2 volana tsika andeha hitsara anazy, hitako angambany tsy ampy andrefesana ny membre ny gouvernemanta sy ny prime ministre izay zavatra zay. Hita ihany Zokobe Mario, misy ny ministera tena hita fa hoe mitavozavoza nandritran'izay 2 volana zay, hita zany maromaro, fa misy koa ny tena maromaro koa tena hita hoe tena niezaka tao anatiny zay 2 volana zay. Tsinganiko manokana ny prime ministre, za aloha de anisan'ny makasitraka ny fomba fiasany, fa izy de tena olona miasa. Zao moa ny zavatra misy. Isika zatra n'le fitondrana teo aloha. Raha tsy ny mandeha mitabataba aty amin'ny télé sy ny radio sy ny Facebook, amboarina ny atsy, afindrariny ihany na atao zao ty zatra n'ireny zavatra oeraoera reny sika, ka le prime ministre sy ny gouvernement tsy de manana an'izay zay fomba fanao zay, satria makany amin'ny fanavaozana sy fiovana, de lasa be no miteny tsy mandeha, tsy ao ty, satria mijery an'izay zavatra zay foana isika hoe tsy mioeraoera, tsy mitabataba eny amin'ny télé, any amin'ny Facebook, anamboatran'izao fa tena asa tokoa no atao. Ka amiko zany zava-baovao zao zavatra tsetsika zao, de amiko ny prime ministre sy ny membre ny gouvernemanta sasantsasany tena miezaka fa mbola tsy ampandrefesana anazy kosa aloha ny 2 volana zay nomena azy. Zava-misy aloha zany ao anatin'ny tontolo politika amin'ny ankapobeny, satria nany nametrahana ny prime ministre eo Andriamatoa mahazo mila, de fantatsika fa nisy ny tsikera mivaivay. Nefa rehefa naneho an'ilay fanamby i Rajaonarivelo Heritsalama, prime ministre lehibe ny gouvernemanta, de manomboka mahatsapa ny rehetra hoe fa misy tokotra n'le fiovana, fa na izany na tsy zany matoa misy ny afaka mahavita ao anatin'ny membre ny gouvernemanta, zany hoe azo atao ihany zany le manao zavatra ao anatin'le fotoana fohy, fa azo tonga de raisina ihany koa nefany ny andraikitra raha ohatra ka ho an'ilay tena mitavozavoza tsy afaka mihitsy, satria na ny manolo
ny olona ao amin'ny toeram-piasany ara tsy vitany akory zay satria anisan'ny olana amin'izao fotoan'izao le teny malaza hoe ry firongony zay anisany mampikatso ny fitantanan-dara mpanjakana ahoana ny fijery ny andriamatoa mahazo mila an'izay zavatra izay raha mitaha amin'ilay hoe mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta nefa tsy miroso tena makany amin'ny fanovana fa mbola manaiky hifandraharaha amin'ilay firongony zay ataontsika hoe mpanoarina. Ya makasitraka anao amin'izay fanontaniana izay ny tompo-teny farany mahakasika ny gouvernemanta dia Andriamatoa filoha satria izy nametraka ny zavatra tena tadiavin'ny vahoaka maika ny zavatra nahatonga an'izao fitondrana zao teo amin'ny toerana ny aratsika nafantatra zany ny resaka jirama ny resaka rano zay zo fototra tokony hositrahan'ny vahoaka malagasy zay ny fototra ny angany zao zavatra hitatsika ny iainantsika am'izao ka raha mametraka an'izay fanontaniana zay ianao ny membre ao amin'ny gouvernemanta tena misy tokoa ny mahavita zavatra aingana hita zany any amin'ny ministera sasantsasany fa misy kosa ny tsy afaka tsy fantatro na amin'ny lafininana ny somary mampitavozavoza azy dia fantako sady tsapako zany ary tsy anomezatriny satria itsika moko mijery aty ivelany fa tsy de tena mahita loatra ny zavatra tena misy ao anatiny fa raha mitsika mijery aty ivelany dia mametraka hoe ity tsy mandeha ty ministera anankiray ty tsy mandeha ty ministera anankiray ty mandeha ty ohatrany fa ny tena mahita ny zavatra tsy mandeha sy ny mandeha dia ny fitondram-panjakana irery ihany ny filohan'ny fanavaozana izy no mahafantatra satria izy no atokisan'ny vahoaka anatanteraka zay zavatra manahirana ny vahoaka ka raha hitany fa misy ny ministera kosa aloha tsy mandeha dia tokony andraisan'ny fepetra ary tena izay ny zavatra ilaina satria iasa satria be de be loatra ny fotoana very ho an'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy raha ny resaka fandrosoana zany mijerena satria dia Zokobe Mario mahamenatra ihany no mahita hoe anisan'ny mitana ny rambony isika malagasy mahamenatra na anao mandeha mivoaka any ivelany hoe avy any Madagasikara jerena ile firenena farany mahantra mahamenatra nge zany ka raha tena ho any amin'ny fanavaozana zany tsika tompona andraikitra izaho sy anao miainga eny amin'ny fiarahamonina miainga eny amin'ny rehetrarehetra toeram-piasana rehetrarehetra eny fa tsy apetraka ho any mpitondra irery ny fanavaozana sy ny fiovana satria ho anahy manokana zao raha anontanianao ny hoe ahoana ny fanantenanao ny fanavaozana ino ny zavatra andrasanao ny zavatra andrasako dia mba hateo firenena mandroso ohatra nireny firenena mandroso rehetrarehetra any ivelana any Eropa reny no iainako eto Madagasikara no iaina ny taranako eto Madagasikara sy olo vai ny taranakitsika eto Madagasikara fa ela loatra na ireny tolona rehetrarehetra nandeha tao anatin're taona maromaro zay dia te hivoatra te handroso zay daholo ny fototra nahatonga ny zavatra efa niresaka an'izay hoe te hivoatra te handroso tsika angambany tsy haiko angatahako mba ny fijerinao fotoana kely fotsiny amin'ity resaka hoe angovo ity nisy ny fanarahana nataon'ny filoha tany Abu Dhabi bon ady hevitra malalaka moa zany fa tsy de hoe fanarahana matetika fa ny vao nahazo tale général vaovao ny jirama dia nanomboka niverina tampoka indray ohatrany hoe zavatra sabotage sakatsaka na ve sa inona ny hevitra mikasika an'io satria tato ato anatin'ny tamina larobia nanomboka ny filakevim-pitatana ny jirama no nanendry ny tale général vaovao dia ny généraly izay napetan'iny nanomboka ny lalobia lakamisy zoma any sabotsy mbola mandeha foana zany fatapahana na taitrany maro araka ny fijerinao azy miteny fohy ny omby mindray matory izy nohatra zay tsy mindray mifoha marina fa ny piasan'ny jirama rehetrarehetra dia azo lazaina tompona andraikitra daholo amin'ny zavatra mitranga amin'ny jirama zay natondra olana be teto amin'ny firenena nisy tokoa ny resaka angovo indrindrandrindra ny fanendrena ny talia général vaovao ny général zay hitatsika iny ny solony ny vahiny iny ny vazaha iny miverina ozy ianao ny fatapitapahan-jero
amiko manokana mety misy ny ao tsy maty valavokibo ohatra na tsy tapa-kevitra andeha ho any amin'izany fiovana zany fa mbola te hiaina amin'ny resaka gabraraka teo aloha de manao kitoto na mety misy ihany koa lafiny ara-teknika na fanamboarana na ohatran'izany satria mbola tsy tena nahazo vaovao fanambarana avy amin'ny jirama nomboka omaly jusqu'à androany angambany hoe ino no antony ohatrany hoe mampiverina kindraindray mampiverina tatoato ny fatapahan-jiro de mbola tsy de tena nisy filazana mazava ny avy amin'ny jirama aloha hatreto raha ny fazako azy ka io samy manana ny fomba fijery ny olona rehetrarehetra fa ny zavatra hitako nanomboka tamin'ny fitondrana zay tariny colonel ny joro tena nisy fiovany be ny resaka angovo indrindrandrindra ny resaka jirama fa vao nanomboka voavetivety arak'izay tsapanao zay no hitako hoe somary nisy kely ihany fa za aloha nieritseritra n'le izy hoe resaka teknika na koa mandeha ihany koa ny saina hoe sao de mbola misy tsy maty valavokibo ihany am'le zavatra teo aloha ka tsika nanao efa niresaka ny dian'ny filoha tany zay indrindra ianao mpanao politika ahoana ny fijerinao satria nivoaka izy iny nakany ivelany nisy zavatra maromaro nisy eo tanatiny ao tsy ohatran'le nandehanany tamin'ny voalohany lazaina hoe nandeha nitsokosoko satria mety mbola ambony be angambany le tahan'ilay hoe fifofona ny ainy tamin'ireny fotoana reny fa tamin'ity izy de tena nambara mazava fa andeha ho any Abu Dhabi tonga teo amin'ny seranana zay mbola tsy nisy filoam-panjakana amperinasa savaina valizy sy ny sisa zavatra ny famahofao tao anatiny tambazota tserasera aby zany ianao mpandalina raha-pirenena ahoana fijerinao zany Andriamatoa Mazimila ny ainga avy eto Madagasikara Andriamatoa Filoha de nisy ny fisavana ny entany teny Ivato izy mihitsy no nanaiky fisavana ny entany araky nyteneniko hoe mesazy ngeza be ho an'ireo mpanondrana harem-pirenena iny zavatra iny amiko manokana hoe Mazimila Gabriel afa tsy hoe anana fa Mazimila Gabriel na olo-pirenena manaraka ny zavatra misy eto amin'ny firenena mesazy ngeza be iny zavatra iny zany hoe zany manomboka eo zany de tsisy tsony nindra fo ary tsisy tokony indra fo mihitsy ny resaka fanondranana harem-pirenena zany Zokobe Mario satria anisany mamotika ny firenena mihitsy izany zavatra zany ka angamba ny ramba olona tena mandinika tsara manatsaina tsara ireo mpanondrana harem-pirenena reo iny zavatra iny de tena midika fa tsy hoisy fandeferana tsony amin'ny resaka harem-pirenena satria izy ara manaiky ho savay mikasika ny diany tany ivelany za na miresaka na mideba am'iregny namana samy mpanao politika mpandray anjara amin'ny politika za moa tsy de tena hoe mpanao politika fa mandray anjara amin'ny resaka politika de ny zavatra mba faniriko zany mba sosikevitra avy ety amiko amin'ny zavatra zay iainantsika eto Madagasikara mba afahatsika mivoatra sy makany amin'ny fanavoazana de ny anamafisana ny resaka fambolena sy ny resaka fandriam-pahalemana any ambanivohitra satria raha ny resaka fandriam-pahalemana any ambanivohitra no voafehy ka mandeha ny resaka fanamboarana barazy fanitarana ny tany azo volena lasitsika satria tsika manana velara-tany ngeza fa tsy afaka ny tena anteha hipetraka any ambanivolo na ampiasa vola any ambanivohitra ny mpanambola za zao de mba maniry hoe mba te hipetraka any ambanivolo be any amboly vary anao inona anao fera manao fa matahotra amin'ny asan-jola asan-dahalo de ny zavatra tiako tenena zany hoe efa misy niezaka am'izao tena misy niezaka any ambanivohitra za zao voatsela vo talohan'ny taom-baovao tamin'ny faran'ny taona iny mbola tany ambanivolo any amin'ny efitany Kialamavony sy Iosy zay tany tena azo lazaina mbola dezaka be fa tena efa azo lazaina hoe mandry tsy kelikely ny tany fa mila atsaraina ka io dia ny filoha-tany io zany trisika ho resana hoe tiako amafisina ny resaka fandriam-pahalemana sy ny resaka fambolena mba afahatsika manitatra ny
ny tany azo volena afahantsika mahazo vokatra bebe kokoa mba hampihena ny fanafarana vary avy any velany. Ka Andriamatofolo nandeha tany velany, ngamba ny rahantsika na eno ia hisy fitokanana, tena tonga de fitokanana orinasa mpanamboatra zezika any Toliara. Anisan'ny mahafaly azy. Satria tena efa manomboka sahady hoe misokatra makany amin'ny resaka fambolena ny fitondrana ny fanavozana. De mahakasika ny diany ihany. Tena angovo hazo avozona ny angovo azo avozona. Io moa de io zany rio resaka angovo ny olana tetiny na tonga n'izao zavatra rehetrarehetra zao. Tena anisany zavatra mahafaly koa zany ny resaka angovo azo avozona zay ny fanarahany Andriamatofolo tany velany. Ny famelomana ny orinasa zay tena reharehantsika eto Madagasikara ary azo lazaina hoe lalandra manodina ny toe-karena malagasy, ny Air Madagasikara anisan'ny voateny tao, ny lalamby anisan'ny voateny tao, ny orinasa Sekrena anisan'ny voateny tao. Ireo tena anisan'ny orinasa zay reherentsika malagasy sady azo lazaina hoe lalandra ny toe-karena malagasy. Ka amiko zany tena fahombiazana tanteraka ny nandehanana Andriamatofolo tany velany. Fa io moko zany Zokibe Mario hitatsika ihany amin'ny tambazotra serasera sasatsasany maro hoe tapis rouge tapis bleu kabaro amin'ny teny gasy marobe hatramin'ny akanjo anaovan'ny vadiny Andriamatofolo tsika reny daholo. Diso zavatra edikevitra itsika malagasy. Diso zavatra edikevitra itsika. Hitondratsika makaiza ny adihevitra amin'ny resaka tapis. Hitondratsika makaiza ny adihevitra amin'ny resaka fitafiana. Ny fahadisoana ngeza be ny mitsikera ny teny gasy. Za de mireherea fa ny teny gasy Andriamatofolo tany amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tena mireherea hoe zany ny teny malagasy fa manomboka miseho any amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Raha ohatra tsy nahay teny gasy Andriamatofolo de mety nieritreritra aho sao de mba naman'le raika lahy teo aloha ary ty. Fa mahavoafehy teny gasy izy. Azo nisy zany teo aloha tsy mahavoafehy teny français Andriamatofolo, tsy mahavoafehy teny vahiny Andriamatofolo. Be de be ny nahay teny vahiny teo aizytsika amizao raha ny fahaiza teny vahiny no nahafaka atsika ny nampandroso atsika aizytsika zao. Ka zay ngamba no ny entiko amalina ny efa niresaka an'izay ihany tsika hoe kabary amin'ny teny gasy matetika moa zany efa manomboka maneho an'izay fanovana zay Andrinirina Mikaely zay ankasitrahana isaorana azy satria anisany fierté zany hoe reharehatsika tokoa zany zay na de lazaina hoe teny tsy manandanja ny teny gasy raha mitaha amin'ny teny pirenena vahiny, ny anglisy, ny frantsay raha ty amin'ny fahalarana fahatelo sy fahaefatra ty ny malagasy. Fa na izay fotsiny hoe mifafaniseho amin'ny sehatra avo iraisam-pirenena ilay teny gasy de fa zava-dehibe. Ohatra ny firenena rehetra manao ny teniny, tsy voatery hoe mampiasa ilay teny frantsay izay iraisana. Fa efa niresaka an'izay fanovana sy raha-pirenena ary rafitra zay tsika ono Andriamatoa mahazo mila mpanaraka ny raha-pirenena anao. Ahoana ny fijerinao an'izao fitondrana zao hoe teteza mita manaraka lalam-panorenana, tsy misy karazana hoe feuille de route hitondro zotra hitondrana azy hoe atreto ohatran'izao fa de hoe ireo ny rafitra rehetrarehetra de misy ny rafitra fefalany mandady mijanona. Ahoana ny fijerinao an'izany ao anatin'izao fitantanana zao tsy manahirana n'ilay fanovana ty nahatongavana ve izay karaha ataotsika hoe tsy hoe fitavozavozana moa zany fa mbola hoe fijerena tsara hoe atraiza sy atraiza ny tokony andehanatsika. Mahakasika ny hoe teteza mita tsy teteza mita ny feuille de route hitondrana anazy io Zokibe Mario ny zavatra tsapako sy zavatra hita de ny fisiany ny fiezahana manara-dalàna ny fitondrana fanavozana.
iarahantsika malala fa ao anatin'ny resaka fikonanom-pirenena sy ny fanomanana ny rehetrarehetra no mety tombanana zany zavatra zany hatrany amin'ny farany tsika zao. Ngamba any no tena mamaritra bebe kokoa zay zavatra mahakasika ny hitondrana ny tetezamita araky zay fanontanianao zay mahakasika ny tetezamita. Ny rafitra rehetrarehetra hoe manara-dalàna sa tsy manara-dalàna, amiko manokana ny resaka fitondrana amizao, za moko tsy de tehiteny loatra nyty resaka tetezamita ty, fa ny fitondrana misy amizao de manara-dalàna satria ny rafitra rehetrarehetra teo amin'ny fitondrana teo aloha, iarahantsika malala ny Assemblée nationale, ny Sénat mbola eo daholy ary miainga avy ao daholy ny volavolan-dalàna rehetrarehetra zay indesina miasa anohizana ny raharaham-panjakana am'izao fotoana izao. Ka amiko zany aloha hatreto mbola tsy mivoana amin'ny lalàna ny fahitako ny fitondrana fanavozana zay iainantsika amizao. Ka efa hoe tsy mivoana amin'ny lalàna, ahoana ary ny zava-misy tatoato angambatsika naheno fa nisy ilay karazana hoe destitution, zany hoe fampiatona amin'ny asany reo solom-bavambahoaka vitsivitsy zay ataoko hoe nisy ny tena tsy tonga mihitsy nandritra ny fotoam-piasana, fotoam-pivoriana ara-dalàna zay vao varotsy ny lalam-panorenana hoe mivory indroa isan-taona ny solom-bavambahoaka, ny ray any amin'ny manomboka aty amin'ny volana oktobra manatin'ny 90 andro, de fanolavolana ny fivoriana mikasika ny teti-bolam-panjakana ho amin'ny taona ho avy, ary ny any amin'ny volana may sy jona no famolavolana ny fanitsinana zany teti-bola zany. Nefa zao tamin'ny fivoriana farany teo nandraisan'ny fanovana de nisy tsy tonga rehetra, mety misy moa ny manana taratasy fa latsiny, ary nanaitra ny maro de ny hoe 10 any no navoakandreo, ary indraindray ara voiziny reo compte mpanohariana reo hoe manavakavaky Rinay Vraolodina ary Lanto Rakotomanga sy ny sisa tsy voakitika satria hoe Antananarivo, satria raha ohatran'izay ahoana fijirinao an'izany fikitiana solom-bavambahoaka zany aloha nidiriko amin'ny resaka solom-bavambahoaka sasany zay nanana olana ara-pitsarana amin'izao fotoana zao. Ya, hita tokoa izy io nivoaka afaka maly angambany izy iny ny listana solom-bavambahoaka zay nahazo fampetona amin'ny asany. Ny zavatra azoko ambara mamela kely ianao Zobe Mario mba somary hitatra kely amin'ity resaka solom-bavambahoaka. Ya, za moko de tsy tehiteny loatra n'ity resaka solom-bavambahoaka ty satria nirotsaka teo aho candidat teo fa tsy lany de tsy de te hiresaka be ny teo nefa apresanao de hiresaka ihany ny fahitako amin'ny maha olo-pirenena nio resaka solom-bavambahoaka io. Eny any. Zao ny zavatra nisy teo amin'ny fitondrana teo aloha. Misy ny solom-bavambahoaka nolanina. Misy ny solom-bavambahoaka nolanim-bahoaka. Misy zany solom-bavambahoaka nolanin'ny fitondrana. Misy solom-bavambahoaka nolaniny vahoaka. Ka ankehitriny zany tsy gaga aho raha mahita an'regny zavatra regny satria ny sasany nirotsahan'ny solom-bavambahoaka de tsy solom-bavambahoaka fa isolo-vava amin'ny mpitondra. Ka raha tsy eo tsony le mpitondra zay ny soloany vava de tsy tonga izy nivory. Fa lay solom-bavambahoaka nahatsapa fa ny fidiny vahoaka de nanatanteraka ny asan'ny vahoaka izy. Fa lay solom-bava-panjakana zay natao lany de rehefa tsy eo tsony le olona nitondra ny fanjakana tamin'izany fotoana zany de tsy nasiany valerany tsony ny mahasolony mahadepute azy ny ao amin'ny Assemblée nationale na tany amin'ny Sénat efa nahitan'izany tsika. Ka tsy mahagaga anazy zay zavatra zay satria ireny olona reny tsy hoe vahoaka no tena ao anaty sainy
fa le mpitondra Mpitondra. fa raha nieritreritra ny vahoaka izy a tsy niala tam'le asa nametrahany vahoaka anazy Ary tsy natahotra ny ainy. tsy natahotra ny ainy izy anie na ireo olona reo ny akamaroan'ireo anie eto Madagasikara mety fa nerasera agny amin'ny vahoaka any vahoaka isa moa no atahorany io zay ny zavatra misy ka amiko manokana zany nanompo olona izy solombavan'olona izy fa tsy solombavan'ny vahoaka ka tsy tonga izy nivory ary ny ao amin'ny assemblée nationale manana ny lalànany zareo mahafantatra bebe fehezana ao anatiny nandray ny nisy ny rekety nalefa avy any amin'ny assemblée nationale nakao amin'ny sénat ACC nandray ny tandrifiny koa ny ACC fa zao misy zavatra somary miteraka resabe tokoa agny amin'ny tambazotra tserasera mahakasika ny député Amady satria somary taitra ihany be sy ny maro zany mahakasika an'izy io nefa raha araky ny fahafantarako azy ireo député napetona amin'ny asan'ireo mbola manana fe-potoana 20 andro angambany izay talohany tamin'ny nanomboany namoana ny didiny afahany miaro tena de zany hoe igny raha igny zany mbola raha mitohy ny fahitako azy de ho hitatsika eo ny tony fa matokoa ny ao amin'ny ny ACC nandray an'iny fanapahan-kevitra iny misy antony ao fa aleo andrasatsika aloha ny tena fahataperany izay 20 andro afahan zareo miaro tena izay de ho hitatsika eo ny tena marina mahakasika an'io io zavatra io izy ianao hoe ahoana ny mahakasika ny député eto ampovoatany Tananarivo amiko manokana mbola mandeha io raha io mbola tsy tapitra io mbola ao anatiny ny fanaovana ny tandrifiny azy ny ao amin'ny assemblée nationale na de tsy fantako ary mbola mety handefa ny any amin'ny fitsarana zareo mahakasika andreo zavatra rehetra ary tsy maintsy isy fivoarany foana io atoato de ho hitatsika eo ny tony fa aza maikamaika ao raha mahita vaovao hoe mbola tsy tapitra fa aleo tapitra le vaovao de raha tsika mahita eo ny tony. Ia, efa miresaka an'izay solomavombaoka zay tsika Andriamatoa Mahazomila Gabriel anisan'ny teraka resabe ihany koa eny amin'ny tontolo rehetra eny mikasika ny solomavombaoka misy vitsivitsy moa zany mba tsy lazako hoe anisan'ny ray efa tafavoaka ny fonja zany hoe misy solomavombaoka ny fonjaina moa zany de misy ny anankiray efa naverina ny amponja de misy ny anankiray satria le anankiray nanao sokatra de efa naverina ny amponja fa ny anankiray de mbola solomavombaoka izy amin'izao fotoana zao ngambany raha tsy diso avy any Vangaindrano le anankiray fa le anankiray avy ato amin'ny lalan'ny rendety soavinandrina tsy haiko ohatrohatran'izay ka ahoana ny fijerinao an'izany tsy mizana mitanila ve sa tena sasanangy samihafa ny zavatra mahatonga ny resabe any anatin'ny fiarahamonina hoe samby solomavombaoka ny gadraina de samy navoaka de ny anankiray efa naferina de ny anankiray mbola tazomina satria inona mety fijerinao an'izany zavatra zany Andriamatoa Mahazomila. Io Andriamatoa Mario ny zavatra hita aloha zany eto Madagasikara de itsika moko zany zatra tsy fanarahan-dalàna zatra loatra ny tsy fanarahan-dalàna tsika de raha vao misy ny fampiarana ny lalàna de be ny menimena ary io anisana olana ngeza be eto Madagasikara ny tsy fanarahana lalàna jereo nge ny firenena mandrofo rehetrarehetra Zokobe Mario fa tena ny lalàna ny tena zava-dehibe indrindra any amin'ireny toerana ireny ka raha misy zany firenena sy vahoaka ao aminy tsy manara-dalàna de somary sahirakirana makany amin'ny fampandrosoana mikasika an'io député anankiroa izay teneninao io maiky loatra isika maneho hevitra any amin'ny tambazotra tserasera zavatra tsy voadinika fa de maika ny andefa le vaovao fotsiny hoe maninona moa ny député Mavitara Sylvestre tsy miverina any amponja fa le député ray Tratrambodaomby tamin'ny resaka sokatra niverina any amponja raha ny fantatsitsika tsara io raha io raha mbola tany amin'ny fitondrana teo aloha izy anankiroa io ny ray Tratrambodaomby amina resaka sokatra ny ray misy endrika politika
satria raha mahafantatra tsara ny tantara ny député Mavita Ra Silvestre, izy de candidat député tao Vangaindrano, vita petraka ny dossieny ary efa fantatra izy fa hirotsaka solombavam-bahoaka, de vita petraka ny dossieny, tafapetraka ny dossier filatsahany, nisamborona izy. Nahazo laharana mihitsy izy. Fa nahazo laharana izy de nisamborona izy. De iny raharaha iny Namorona natao taratasy hoe iny moa zany hoe namorona tsy namorona tsy de idiratsika lalina fa zareo ny mahafantatra fa misy endrika politika ny fomba nisamborana sy nanagadrana any député Mavita Ra Silvestre. Ka tsy mitovy ny raharaha député Mavita Ra Silvestre sy ny député anankiray le tratra any amin'ny resaka sokatra. Iverina amin'ny raharaha député Mavita Ra io ihany aho. I député Mavita Ra nirotsaka izy. Rehefa vita rotsaka ny zavatra rehetra araka izay efa nitenentsika teo de avy ny fisamborana. Nandeha ny propagande, nandeha ny fifidianana, lany soamantsara izy. Any Amponja izy no lany député. Misy dikany ngezabe zany i Vangaindrano anisany be ponina ny district ny Vangaindrano. Ny tena marina moa zoko be mareo ny olona tsy de tena mijery an'izay zavatra zay fa mainka fotsiny am'le vaovao araka teneniko anao teo. Any Amponja ny député Mavita Ra Silvestre lany député, navoaka ny ACC lany izy. Nandeha ny fifidianana be ny tanàna, mbola any Amponja ny député ny Vangaindrano. Lany be ny tanàna ny Vangaindrano ny vadiny. Misy antony be zany misy antony ngeza be zany. Ka ahoana moa ny ampitahanao an'izay zavatra zay amina olona tratram-bodaomba amina fiarana sokatra. Aleo mba averiko aminareo le fanontaniana. Tena mazava tsara angamba zay ho atsika mpijery satria zavatra mahatalantana tokotra aloha zany eo amin'ny fiainan'ny raharaham-pirenena ary hafatra lehibe avy amin'ny vahoaka ny Vangaindrano ho an'le fitondrana teo aloha ny setrasetra nanao atsonjay angamba hitatsika fa mbola nahazo an'izany ihany koa nge ny ben'ny tanànany Diegoville nitazomo na nasaina ny sitrika rehefa tafapetraka ny taratasy firatsahany kofidiana nefa de mbola laniny vahoaka. Zany hoe ny vahoaka zany rehefa tena hoe mahatsapa fa olo marina le olony tsy mivaky loha izy hoe na eo izy na tsy eo fa de fa io zany no apetrany ary mangamba moa nasinao teo hoe efa mazava zany zay zavatra niresahana mikasika an'ity solombavambahoaka ty fa miresaka an'izay solombavambahoaka zay ihany tsika na de tsy tianao niresahana ary le izy te hanontany aho hoe anao makoto niresaka hoe misy no solombavambahoaka tokotrany, misy ny solombavambahoaka mpanjakana, misy no laniny vahoaka, misy no laniny fanjakana. Nareo ve zany anisan'ilay sy nolaniny fanjakana tamin'ireny fifidianana tamin'ny fotoan'androny reny ka nefany mbola ilay rafitra lazaina mahaleo tena nanomana an'izany fifidianana solombavambahoaka zany mbola eritreretina hikarakara fifidianana zay zato orinato raha ohatra ka hisy zany fifidianana zany. Ahoana ny fijerinao an'izany Andriamato Mazimila? Ny seni zany mbola eo. Makasika ny seni moa ny amarananao anazy fa nisy fanontaniana teo aloha hoe nareo anisany laniny fanjakana sa tsy ny laniny fanjakana. Somary natsikaiky ihany moa ny fifidianana solombavambahoaka tamin'ireny satria eny efa nisy hatr'izay ihany tao amin'ny fitondrana tany aloha ary zay no ahatonga antsika hoe andao ho any amin'ny fanavozana sy fiovana zao. Misy ny candidat mpanjakana, misy asa candidat ino angamba nyletsy candidat mpanjakana nefa tsy nanatitra dossier tany Akodaoda na naterina tany Ambavarano na naterina tany anaty ala ny dossier fa samy naterina teny amin'ny fanjakana ary matoa afaka mirotsaka de olo mpanjakana na lohetra na vita ny rehetrarehetra mahafeno condition ny antoka rehetrarehetra voaloha nefa de misy ihany ny atao hoe candidat mpanjakana. Zay zavatra tsy azontsika lavina fa zay ny zavatra niaina ny tany aloha ary anisany nanimba zavatra ngeza be teto amin'ny firenena zay zavatra zay satria atra miresaka administration nge simba am'izay ny zavatra zany satria nisy olombavambahoaka zay nilazaina fa candidat mpanjakana tamin'ireny ka lany de ny commande mihitsy ny resaka administration tany amin'ny faritra sasantsasany
tany amin'ny distrika tany na nataontsika hoe nandeha ny resaka fifidianana teo tamin'ireny de hoe raha tsy mifidy ny candidat-mpanjakana anao affecté nareo zay mpiasa-mpanjakana rehetrarehetra eo de nikoropaka ny mpiasa-mpanjakana tsy maintsy nanohana ny solom-bavamboaka zay voatondro fa hoe mitondra n'le kolera ny mpitondra tamin'izany fotoanandrony zany zay no ny matimatesatsika akanesatsika any amin'ny fanavoazana sy fiovana amin'izao fotoanandro zao za tsy hoe tsy nilany ny fanjakana fa sarotsarotra hitatsika tamin'ireny ny fanehatra tamin'ny resaka candidat-mpanjakana satria tany am'zareo ny baolina indrindra ny rafitra maleo tena zay teneninao ny resaka seni zao ange tsy de olona loatra anie ny olana eto fa ny fampiarana lalàna ary zay le teneniko tary aloha hoe raha te handeha mafimafy kokoa tsika mba te hanendrika ny korsa andreo firenena mba efa mandeha am'izao andao anajalalàna fa na iza ny olona apetrakinao eo amin'io rafitra maleo tenany sen'io ka manaja ny lalàna misy mandeha eo fa za de tsy olona ny olako fa ny fanajana ny lalàna ny fampiarana ny lalàna misy zay eo ampelantanana zay ny tena zava-dehibe amiko fa na irakoto na irabe ka mafehy an'le asa no apetraka eo de tsy manisy olana am'izany eo fa zao be debe ny olo lasa mirorosaina amin'io resaka seni am'izao satria salany hoe mitoto ihany no avadibadika fa le olona teo ihany fa ny plasy ihany no makatsy no makairo no makety ka zay ka metrahako hoe tsy de olo loatra manahaky za manokana hoa tsy olo ny tena olona ny olako fa ny fampiatrana ny lalàna raha vonona izy fa tena hoakany amin'ny fanavoazana koa ho any amin'ny fiovana tokoa de ampiaro ny lalàna zay mifehiny seni fa tsy hoisy ho alabato aratsaray ny réglement rehetrarehetra ny fomba fandraisana anjara rehetrarehetra ny fampiarana ny asany seni any amin'ny ratsa mangaiky rehetrarehetra misy aneny seni any ambanivohitra any komandina avy aty amin'ny foibe tsy ny seni mihitsy ny komandy azy fa rafitra hafa ny komandy azy tandremo zany zavatra nienana tamin'ireny daholo ka zay ngamba ny azoko avaly anao mahakasika an'izay zavatra zay ary manantena raha io rafitra seny io tena tiako mbola hodinina tsara raha ohatra ka misy ny fotoana zany ahafahany rao mpitondra sy ny tsika moa ao anatin'ny fikonandoam-pirenena am'izao mety isy resaka mba mandalo mahakasika an'izy io tsy hoe ny rafitra ny ratsy tsy hoe ny olona ny ratsy fa ny fomba hanamafisana ny fampiarana ny lalàna zany no tokony hojerena kaiky ka efa anatin'izay andriamatoa mahazo mila Gabriel isika ianao ve manaiky an'ilay eritseritsy ny antoko politika rehetra te hanolotra volavola kevitra volavolana sorodalana handravana nareo rafitra ny eritseretana hoe nampifanolana ka irosoana any amin'ilay tetezamita fiaraha-mitantana zay ny filoha Mikael Andrendrena moa efa fanametraka hoe any amin'ny concertation no afaka mahay an'izany zay tapaka ao fa hoantsika olo-pirenena satria nisy anady hevitra zany betsaka no milaza hoe araky teneninao teo reo solom-bavambahoaka zay fantatsika fatapoko fatapirenena fa ny ankamaroany de tena hoe tsy tiam-bahoaka tsy lany fa nanday an'le couleur orange de ny forsena fa ho an'izay tena somary nananana herijika nahatoatra moa de izy moa lany amina lalany tsy miankina sy lany ny sasany efa lany amin'ny tsy miankina koa raha mbola niterena ndray koa hiditra ao anatiny vovonana vondrona parlementaire miaraka amin'ny zareo ahoana anao am'izany hoe manaiky an'ilay hoe ravao ny assemblée ravao ny ACC ravao ny CNI sy ny rafitra rehetra de atsangano ny rafitra vaovao ahafahana miroso makany amin'ny 5e république Andriamatofilo de fa niteny arak'izay voalazanao teo zay hoe ho any amin'ny fikonandoam-pirenena no nahitana bebe kokoa zany ny tsirikevitra rehetrarehetra mahakasika an'io fandravana ny andram-panjakana zay nijoro tamin'ny fitondrana teo aloha ary mbola voatazonao amin'izao fotoanandro zao amin'ny maha olo-pirenena de manaiky ny andravana ny andram-panjakana fa kosa tsy mila maimaiky fa dinina tsara ny fepetra ho raisina
mahakasika an'ireo androm-panjakana zay oravainareo satria azadino zokobe mario fa araky ny teneniko tery aloha hoe nohony mbola fijoroany reo androm-panjakana reo no afahatsika mamita ny lalàna sasantsasany zay hitondrana ny fanavaozana sy hitondrana ny firenena ankehitriny ka rariny sy hitriny raha ohatra hiditra amin'ny fandravana fa tsy mila firotorotoana tsy mila maika loatra fa dinihina tsara ny lafiratsiny sy ny lafitsarany zay vao miroso amin'izay zavatra zay fa amiko azo atao tsara izany satria andeha ho any amin'ny fanavaozana sy fiovana isika. Efa niresaka an'izay fanavaozana fiovana ary fanambara teo moa zany fa hoe anisan'ny mpifaninana tamin'ny fifidianana tany Amapikony anao. Resaka kely angabantsika mikasika ny Amapikony Andriamatoa Mahazo Mila Gabriel satria avy any anao ahoana ny fiarahamonina ny zava-misy amin'ny ankapobeny ao Amapikony amin'izao fotoana zao mahasolo tena mbahoaka anao satria nisy nifidy anao dikan'izay misy vahoaka nanaraka anao tamin'ireny fotoana reny. Ahoana ny fidiranao ny raha misy ao Amapikony sy ny eritreritranao ny vina tokony eritinao hoe hoentina ho any Amapikony ho an'ny fampandrosoana any Amapikony. Ya misaotra indrindra mametraka an'izay fanontaniana zay mahakasika ny distriktin'ny Amapikony manokana. Distriktin'ny Amapikony manokana dia distrikt ao anatin'ny région ny Sofia. Isaorako eto ny fitondram-panjakana satria nahazo lehibe ny faritra vaovao zahay dia Andriamatoa Jaosera Irene zay fa solombavam-bahoaka koa izy tany amin'ny faritra Analalava ary tena mahafantatra tsara ny problème ny faritra Sofia indrindrandrindra ny distriktin'ny Amapikony satria dia zanaka ny distriktin'ny Amapikony ny lehibe ny faritra Sofia teraka tao izy no latsahany tavonina. Makasitraka ihany koa ny fitondram-panjakana zay nanendry ny général Lilson mandao amin'ny resaka fanajarinan'ny tany satria ny distriktin'ny Amapikony dia manana olana ngeza be fampolo taonany maro amina resaka tany. Lavalava ihany io olana io tao Amapikony tao amin'ny distriktin'ny Amapikony satria tany anarivony hektara no nisy olana teo amina orinasa sy ny vahoaka tao amin'ny distriktin'ny Amapikony amina commune maromaro ka velom-panantenana mihitsy aho zany amin'ny hoe zanaky Amapikony no fahatongavan'ireo olom-botendry anakiroa reo satria mahafantatra tsara ny olana ao amin'ny distriktin'ny Amapikony izy reo ary mino fa ho voavaha amin'izay io olana tena ngeza be ao aminay Amapikony io dia ny resaka rahatany na ny resaka adi-tany satria raha zavaiko tsotsotra misy tanina colon ao amin'ny distriktin'ny Amapikony zay nitantany ny société cotonnante amin'izany fotoanandrony zany dia taty afara moa niditra ny Sokota amin'io resaka adi-tany io zany ka uvovaha ny faniriko amin'io raharaha io satria efa maro ny olona voafonja tamin'io raharaha io efa maro misy ny ainana fohy mihitsy ara amin'io raharaha adi-tany ngeza be ao Amapikony io ka voatendry moa eo amin'ny resaka ny fandarana ny ministère ny fanajarinan'ny tany ny général Lilson zay zanaky ny faritra Sofia dia manantena zavatra be zany amin'ny distriktin'ny Amapikony manokana amin'io satria misy ny raharaha tany zao manomboka mivoaka tsikelikely na any amin'ny fokotany zay azo lazaina madinidinika rehetrarehetra dia anisan'ny olana ngeza be ao aminay ao amin'ny distriktin'ny Amapikony ny resaka tany. Ny mahakasika hoe ahoana ny fomba fampandrosoana ny eritreretina amin'ny distriktin'ny Amapikony izay no nahatonga anay nirotsaka ho solombavam-bahoaka satria te hitondra ny anjara briky mba ho fampandrosoana ny distrikt zay niviana zay nilatsahan'ny tavony satria afaka magnatanteraka fampandrosoana anao na tsy ao anatin'ny fitondrana fa manana
erijika bebe kokoa ianao raha ohatra eo an'le fitondrana ohatra hoe solombavam-baoaka zay nilatsahanay to zay moa tsy lany kanefa na dia zany na tsy zany mbola tsy mijanona no manampy ny vahoaka ny manao asa soa madinidinika araka zay hotratra ho an'ny vahoaka ary ny vahoaka ny distrikany Mampikony dia maniry tena hoe hakany amin'ny fiovana isika zany satria maro ny olana itovizan'ny distrikt rehetrarehetra fa misy koa ny olana ananany distrikana tsirairay ka maniry ny vahany reny indrindrandrindra moa ny fasairanana amin'ny lafiny ara sosialy rehetrarehetra zay ny fanjakana efa hita tena hita fa manao satria vo vetivety zao asa afako maly angambany dia nisy ny fijarana zezika ho an'ny vahoaka tao atapon-tanàna Mampikony mbola misy ny eo amin'ny komina maromaro zavatra mahafaly zany satria zavatra mbola tsy nisy teo aloha zany fa ny zavatra tena nisy teo aloha ho anay distrikty Mampikony dia vary kely menaka kely dia lasa voky le olona vokindray andro vokindroandro fa itya tena le fambolena mihitsy ny toanana mba hafahany miatrika ny andavataonany ao amin'ny fiainana efa fanovana zany fanovana arahoana ny lalam-pirenena mandalo any Mampikony Port-Berger Mampikony Antsohihy sy ny sisiny ya eo mo zava-misy teo amin'ny fitondrana teo aloha dia hoe hitatsika foana ireny makety be dia be nandeha tamin'ireny fotoanandrony reny hoe amboarina ny avy ao Ambodromamy ka hatrany a Port-Berger Antsohihy ziskany Ambanja Ambilobe ya nisy tokoa ny natao tamin'iny ereny sisiny ohatra hoe ny tany Dego ny Ampa ny tao Ambilobe fa ho an'ny distrikany Mampikony manokana dia efa manomboka hiditra amin'ny fasairanana koa zao amin'ny resaka lalana tsy distrikany Mampikony irery ihany fa izay faritra avaratra ray manontolo satria Mampikony dia azo vazaina vavahady makany amin'ny faritra Sava Diana Sofia eo ny vavahady makany zany ny distrikny Mampikony ka somary raha avy ao Ambodromamy mandrapatonga any Mampikony Mampikony Port-Berger somary ratsy tena ratsy aloha fa manantena ao isy ny fikitiana an'io lalan'io satria filo vaovao filo hitako fa manana fijery lavitra raha i colonel amin'ny fomba fitondrany sy ny fomba tanatin'izay 2 volana zay tena ny tantanany ny raharam-pirenena dia manana tsirom-panantenana zany fa hisy ny fanamboarana io fa raha ny lalana aloha zao dia mbola ohatrany teo aloha ihany ny ao satria tsika moa vao zao no ny fanavozana no miditra dia vaovao lalan'io mety hojeren'ny filoha akaiky io ary mangataka ny jerenan'io akaiky zahay amin'ny fotoana mapety azy efa miresaka an'izay raharam-pirenena sy amin'ny ankapobeny zay ihany tsika Andriamato Mazomila ianao moa zao mbola tsy ao anatina antoko politika fa mpanaraka politika fotsiny za dia tsy ao anatina toko politika fa mpisehatra amin'ny raharaha politika ka raha ohatra ary ao anatin'izao fanavaozana zao misy ny andraikitra omena ny Andriamato Mazomila vonona ve ianao anatanteraka zany andraikitra zany raha amin'ny fanentana amin'ny fahalalana sy ny fahaizana nananao sy ny traikefa ny olom-pirenena mahatsapa fa te ho any amin'le fanovana dia tsisy tokony ny fandavana raha misy ny andraikitra ka tokony ho vitanao tokony ho vita ho fa tsy zay tsy zavatra tsy hainao akory no omenanao dia manaiky fotsiny ianao dia salany mampidikizo ny firenena zany ny fandraisana andraikitra eo amin'ny firenena ngezoko be Mario tsy voatery ny fanendrenanao amin'ny toerana anankiray fa na hainao eny anivo ny fiarahamonina dia afaka mandray antanana ny fampandrosoana ny firenena ohatra indesiko aminao ty fa tsy fanontaniana apetraka aminao fa ohatra apetrako aminao ny mpanohatra raha tena manohatra ny fitondrana amin'ny ara-dalàna dia azo lazaina mandray andraikitra amin'ny fampandrosoana ny firenena ohatra raha miteny ny mpanohatra hoe tsy mety amintsika ity fampiasana ny lalàna anankiray ity fa hampidikizo ny firenena amin'izao toe-javatra misy amin'izao tonga saina ny fitondrana hoe ohatra ny marina zany fa aleo ajana efa zava-dehibe ho an'ny firenena iny zay ny tena fanoherana tokony ho ataotsika fa tsy hoe igny resaka voavetivety hoe resaka tapi
resaka tapis rouge, tapis bleu, resaka fiakanjo, resaka teny gasy. Za tsy manisy niany zavatra nandrasako tamin'ny folo nandeha teo dia ny voandalana ho an'ny vahoaka malagasy tena hitondra fiantraikana ty amin'ny vahoaka malagasy ny nandrasako. Na nandeha tapis izy tany na tsy nandeha tapis izy tany. Rehefa niverina izy niteny hoe zao ny vaovao, zao ny zava-bitanay tany. Faly aho satria hisy fiantraikana ty amiko zany. Andeha ho any Vangaindrano na andeha ho any raha tonga Fianaratsoa andeha train any Manakara. Zavatra teo taloha zany. Iverina ny Hermady, ibontsina ny kitapom-bolam-panjakana. Zavatra normal zany. Ka amiko zany ny fandraisana andraikitra dia miainga aviaina anivy ny fiarahamonina na avy ao anaty tokantranonao ara. Na ny fanarianao fako eny an-dalana eny anaty tomobile anao anary fako any an-dalana eny. Tsy mandray indraikitra ho an'ny firenena ianao. Ya, efa hitantsika angamba ny mitombona zany tenin'ny rahalahy mahazo mila zany satria hatramin'izao aloha zany ny filoha dia miezaka foana mihaino. Izy manko ny olana mifanoherina sy ny mpitondra. Ny mpitondra tsy mihaino ny mpanohatra indraindray. Hany ka rehefa miteny mpanohatra hoe tsy mety ty zavatra ty, tsy manara-dalàna, zahay aloha zao ny mitondra ka dia zahay. Amaraparana ny fandarana antsika Andriamatoa mahazo mila Gabriel angamba ny betsabetsaka izay fanontaniana napetrako taminao zay fa mba eto kosa omeko sehatra anao raha misy zavatra mba nomaninao taorina ny antsonanao hoe nanasananao tonga ty dia mba hoe reto zavatra reto no tiako resahana nao ho an'ny vahoaka nao ho an'ny mpitondra nao ho an'ny tompona andraikitra tsirairay fotoanany angamban'izao Andriamatoa mahazo mila ahafahanao mandroso an'izany zavatra nomaninao ho an'ny mpijery sady anaovanao veloma ihany koa ho an'ny mpijery antsika mpanaraka ny fandaharana. Ya, mankasitraka anomeny sehatra mahakasika an'izay satria misy tokoa ny ankoatra ny fanontaniana izay napetraka teo ny zavatra mba manitikitika ny saina amin'ity raharam-pirenena ity mitodika amintsika vahoaka malagasy rehetrarehetra. Firenena iaraha-manana izy ity. Firenena isika malagasy ny tompony. Matoa nisy ireny hetsika ireny ka tojo amin'izao kiondalana makany amin'ny fanavozana sy fiovana zao tsika dia tompona andraikitra itsika rehetrarehetra. Raha ohatra tena manana ny toetsaina hoe olom-pirenena dia tompona andraikitra itsika rehetrarehetra, na vahoaka tsotra, na mpitondra fanjakana, na mpiasa-panjakana. Eto misy zavatra tiako ahitsikely ity resaka mpitondra fanjakana sy mpiasa-panjakana ty zany ny mpiasa-panjakana dia izy io dia tokony atao tena hoe mpiasam-bahoaka satria le fanononana anazy fanjakana dia lasa mampieboebo miteraka fanindritsindrina vahoaka tsindraindray any amin'ireny bureau samihafa ireny. Dia ny mpitondra fanjakana zany tokony ho antsoina hoe nampitondraina fanjakana mba ahafantarana sady ahafantarany hoe tena fahefana avy any amin'ny vahoaka no nomena ny mpitondra fanjakana, ny nampitondraina fanjakana sy ny mpiasam-bahoaka. Ka isika zany mba te hoanana firenena vanina, mba te hoany amin'ny fandrosoana satria lava ho iaho teo ny fotoana very ho antsika vahoaka malagasy ary mahamenatra ny voatonontonona foana hoe firenena farany mahantra firenena farany maloto firenena farany be kolikoly mahamenatra zany zavatra zany. Andao anara-dalàna na anareo nampitondraina fanjakana na anareo mpiasam-bahoaka na ny vahoaka andao anara-dalàna satria raha manara-dalàna avy any ambony ka tsy aty ambany dia hita fa misy ho fiovana eo ary tena makany amin'ny fanovana isika. Io misy oabolany ray aman-dreny be tompoko lahy Monjajon hoe sahala bokotra akanjo ihany ozy izy raha mivaralila avy ety ambony dia mivaralila azy isika any ambany ka mba tsy isian'izay zavatra zay ho atao modely miezaka ny any avy any ambony fa ifanentana isika samby vahoaka any anelakelan-trano rehetrarehetra sy ny fiarahamonina rehetrarehetra any mba samby handray an-tanana ny hoavitsika rehetrarehetra mba hahafahantsika makany amin'izany fiovana zany sy fanovana ary fanavozana izany. Tompona andraikitra isika rehetrarehetra amin'izay zavatra rehetrarehetra izay. Ka manarakarak'izay aoka re raha misy ny vaovao mitranga afaka milaza tsika zao ny vaovao misy fa
aleo ho tapitra ho hita hatrany amin'ny farany lay vaovao a zay vao milaza ny hoe zao ny zavatra nisy fa ny sasany ene manofy izy androany ariva zokobe mareo rapitso izy manoratra ao amin'ny Facebook ny zavatra ny nofinofisiny sy ny zavatra eritreretiny izay no apitany eny lasa milaza vaovao tsy marina mialokaloka ao ambadiky lay compte fako izy fiteny de tsy olom-pirenena anao amiko zany fa salany hoe matoto satria tsy afaka mijoro anao maneho ny hevitra anao hoe zaho ranona de zaho ny tsy mety hitako na any anivo fiarahamonina na ireo amin'ny fitondrana na tany amin'ny bureau isan-karazany zay nandeha asehoy fa tsisy olona hoe anao maneho hevitra anao hoe zavatra marina no asenao anananao porofoka de avy de anagadranao zany tsisy an'izany fa isika efa makany amin'ny fanavozana izao ary ireny zavatra rehetrarehetra mitranga teto reny amin'ny raha-pitsarana rehetrarehetra zay misy eo teto reny aleony fitsarana anao ny asany. Ankasitrahana feno Andriamatoa Mahazomila Gabriel mpandraharaha nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana manokana natreatsika sao de anao veloma ny mpijery anao ya makasitraka erapo eratsaina ny fanasana zay nataonareo ny tenako ary makasitraka koa ny mpiasa ny TNTV rehetrarehetra na ny teknisiana na ny zokobe mpanao gazety ato zokobe Mario ary makasitraka ny vahoaka rehetrarehetra zay mpanaraka ny TNTV fa afatra farany de farany ary mbola averiko fa itsika vahoaka rehetrarehetra ny tompona andraikitra amin'ny raharam-pirenena fa azankinina amin'ny Andriamatoa filoha irery fa andaotsika hanampy azy andaotsika ny metana azy mba hahafahatsika miova am'izao fomba izao toerana misy atsika zao satria ny fomba fisainana ny tena mila hovaina mialoha ka de mankasitraka atsika rehetrarehetra misaotra ny eno anay mirahalahy hatramin'ny farany sy ny zay nanaraka anay mirahalahy na ny eto toerana na ny any ivelany fa de mankasitraka indrindra tompoko. Ankasitranao iaho Andriamatoa Mahazomila Gabriel nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandaharatsika ary mbola ankasitrahana ihany koa ianareo mpijery nanaraka hatramin'ny farany ilay ady hevitra foy lasa foy de foy ny fotoana adina ray zany rehefa mbetsaka ny hevitra tiana apita ary angamba hitatsika teo fa dia tombona foana moa zany zay resaka napetrakytsika tato anatin'ny fandaharana hoe itsika tsirairay no mila miova mialoha zay vao mandray tandrify azy ny tompona andraikitra isanisany ary ankasitrahana ihany koa ianareo zay efa manomboka miantso te hiara-miasa ato anatin'ilay fandaharana fa de tena mbola misokatra ny laharana 034 16 225 89 na manatona tompona andraikitra mivantana ety amin'ny studio Ambohidroa Antehiroka fa Andranomena azafady indrindra fa dia zay ny fandaharantsaiky ny sabotsy ary any an-tanana ihany koa itsika avy any amin'ny faritra isanisany ao anatin'ny fandarana toitsika isaky ny atalata fa dia mbola mandray anareo ny tenanay sy ny tompony andraikitra rehetra ato anatin'ny TNTV. Tovision Mario Andrianandrasana no nanolotra ny fandaharana niaraka aminareo teto ny vahiny tato anatin'ny fandaharana Andriamatoa Mahazomila Gabriel manao veloma antsika rehetra anaraka ny toy ny fandaharana de ny katsy aorinan'izao fandaharana zao eto amin'ny TNTV. Makasitraka antsika rehetra.